Salama dole. Androany ray zany vao anoy ny resaka guerre en Iran satria androany vao misy vaovao goavana azo ambara. Raha fitinina zany zavatra nandalo tany aloha tany dia ny Israelianina sy ny Amerikanina zany no menasy ny Iranianina hoe hopoteiray lisany. Fa lisany tsy mahay mipetraka mihitsy amin'ity enrichissement du uranium ity zay ina mo zany danger ho an'ny Israelianina zany satria hoe ny Iranianina hoe menasy efa fihepolo taona manjato ny taona hoe menasy hoe raha eny amin'ny la carte Israel de Israel zany matahotra sao de raha eny la carte de atao zay fomba rehetrarehetra tsy azahoan'ny Iranianina arme nucléaire raha tsy zany tsinona de raha eny la carte ty. De Israel matahotra sa ny objectif an'i Israel anangana le ao anaty baiboly hoe nampanahitana ny Jehova andrareo Israely firenena Israely matanjaka indrindra de ho alainy daholo ny territoire sud Liban, ho alainy daholo ny ty moa zany de efa potehany tsisy tsony ao Palestine ao zany ny palestinianina efa tsisy tsony eo fa anazy daholodaholo igny de zay mandrebireby anazy de petahany daholo satria izy manambola be ny Jews zany any amin'ny banque américaine, ny Wall Street sy rehetrarehetra de matahotra azy hatramin'ny Donald Trump Donald Trump any Amerika matahotra azy de hoe andao potehany ty de inona ny geste zany ny Amerikanina sy Israelianina hoe apotehanay de Donald Trump niteny hoe zay ny excursion fotsiny zany zay manana armée la plus puissante du monde tsak telo andro de vita tena aveo telo andro tsy vita herinandro de misy fandamindamina kely fa toka fa vitavita loatra de tsy inao zany tsy voavaly le olana de androany inao zany 20 androany de mikatso tsy tafavoaka ny Amerikanina le izy ny Amerikanina milaza fa inao zany nongotanay ny régime ohatra nanaovanay tany Venezuela Nicolas Maduros hoe nongotana fotsiny de niala fa ny Iran tsy afaka manao zany ala naseho ny Iranianina ma enjana azy de lasan'ny Trump tena fa nongotanay ny régime tsisy régime mongotra zany io satria ny teo ihany teo na Nasrallah izy moa guide spirituel Ayatollah Khamenei de ny zanany ihany misolo azy de namaty ny ministre sy ny karazany tamina niaraka maty tamin'ny Khamenei fa mbola misy gouvernement mitsangana mbola misy guide spirituel zany hoe l'objectif an'i Trump zany anatin'ny 20 andro tsy voongana ny fitondrana iranianina de ny hevitrany hoe inao zany aneriny Iran anajanona ny enrichissement d'uranium de hoe récupérer zany misy 440 kilos d'uranium enrichi ao amin'zareo de tavany Amerikanina hoe alaina l'izy na efa potehany la de tsy maintsy anaiky alany meany l'izy zay ny objectif ny objectif tsisy tratrana ny ray amin'izao tsika miteny zao 20 andro tsisy tratrana ny ray tsisy renversement de régime tsisy fanajonana ny programme nucléaire de hitady négociation partout les moyens zany Donald Trump négocier ahoana négocier atao cessez-le-feu aveo alavana indray ny omena ultimatum zay tango zao 48 heures alavana indray ny 48 heures alavana indray ray volana indray alavana indray de tsisy zavatra tafavoaka Donald Trump am'izao fotoana zao de zay mihitsy ny tiako tenenina hoe fa fambaraka be any Amerikanina raha mantsy niresaka mantsy taloha surtout zalahy ao pejy Cornelio hoe Iranianina zany tsy dikany amin'ny Amerikanina fa Amerikanina ny armée la puissante du monde fa de hitany zao tontolo zao fa sady fetsy koko be ny Iranianina mametraka pion anankiray ny Amerikanina de manana pion hafa ndray zavarany mahita zao en tout cas am'izao fotoana zao de ny Amerikanina ny Iranianina no tompony la clé amin'ny rehetrarehetra io tsy afaka manao nininy Amerikanina ary anaovany taimbava mihitsy hoe zao le izy ity misy accord ty petraka anay ty condition mando nina moa zany ny dégâts natao tamin'ny guerre 200 milliards de dollars ny angatahanay remboursé lesany
faharoa manaraka an'izay ina daholo misy teo ny condition napetraka zareo zay ampandoavany vola zay mandalo atao amin'ny iza moa Détroit d'Ormuz eto nefa zany raha tokony hoe zany amin'ny droit international dia eau territorial zany hoe ty ranomasina ty zany libre ny olona mandeha amin'io tsisy manana droit mihitsy ny anakana ny libre circulation afa mantsotra ny hoe ataotsika hoe atao amin'ny canal de Suez nangadina le izy nisy asa nataon'ny zareo égyptiana tato de normal izy maka taxe amin'ny fandalovana amin'ny ty canal de Suez ty na ohatra ny ataony zareo any Panama aiza ma zany Congo eto raha tsy diso hoe zalahy mangady an'izy io canal de Panama mampitohy ny mer ny ina moa zany Pacifique sy ny Atlantique de asa be io ahafahan'ny sambo miditra satria raha mbola tsy nisy an'io de voatery miodina avy aty ny sambo de normal zany loatra koa akapeaza azo lavin'io fa ny ina moa fa ny Détroit d'Ormuz naturel tsy asa nataony io fa am'izao fotoana zao zany ny iranianina ndray no mimpôzy zalahy tokony atakena tokony andohalika ndray zany zany mipôzy akany taxe io zay le condition de hoe raha sain'lisany ajanona le nucléaire de ina moa zany atao lavalava fa tsy hoe 5 ans zao satria ny iraniana miteny hoe tamin'ny guerre de 12 jours tamin'ny 2024 de nifanaraka hoe tsisy qualification tsao de nizany zay nefa lisany miataky any am'izao fotoana zao zany hoe tsy atoky lisany tsony zay tsy fampiraharaha amin'ny lisany tsony zany minina satria lisany tsy mirespecté de dikan'izany zany ny iranianina mametraka condition am'izao zao ny condition zay napetra mihitsy zany hoe tsy alefa ozy izy condition tsy mahafapo any lisany toy zay ataky tsy réussir mihitsy anaovany iranianina tembava zany ny Donald Trump am'izao fotoana zao ary ty le accord ty révèle ty sa tsy révèle à prendre ou à laisser na rehefa tsy faly ana de atakeo atatsika an'izany atakeo de miala avy any ina moa zany américaine zany tsy intelligent tsy saina mihitsy Donald Trump sy ny manodidina azy areta fa tena amateur na politique na amin'ny stratégie tena tsy mahafantatra ny inona mihitsy andeha anafika ny tena hoe setretinao hoe kairlao manana arsenal na missile ina moa zany balistique de croisière erlao manana drone kamikaze iny zany tena arma tena tsy nampoiziny américaine mihitsy iny américaine manana satellite manana renseignement ny israélienne manana ny ina moa zany agent secret Mossad atao Iran ato de information zay sy tiavany israélienne io tamin'ny zareo taty amin'ny Liban le ina moa zany tamin'le misy nanapoka le buper rehetra ny Hezbollah de manana renseignement sy satellite toy io de tena mal préparé kay tsy maninina zay fandehany tsy maninina tsy napoiziny mihitsy résistance n'Iran tena tsy napoiziny de am'izao fotoana zao zany olona rehetra zao tontolo zao de tena karavatay be marina le iranianina anatin'ny filo-polo taona embargo tsy afaka manao ninina Iran fa mbola afaka moa zany constituer arsenal souterrain misy missile firy de lazany Donald Trump taloha fa hoe de capacité militaire ny iraniana tena potika daholo tsy manana flotte maritime tsony izy tsy manana sozo tsony izy hoe capacité rehetrrehetra nefa inona mbola vao 40% capacité ny iraniana zao vao tsapany olona mbola misy an'izany ao mbola misy missile ao mbola misy drone ao mbola misy armement de zay ino mahatonga ny américaine tsy mahasamy ataky nalaina daholo ny ina zany porte avion nefa nadirina ty amin'ny Israël nalaina daholo le B2 le mandatsaka bomba enjana be iny miaraka amin'ny ravitailleur porte avion nalefa daholo efa vonona daholo ny frégate sy rehetra efa tonga aty amreo de manino ny américaine tsy miataky tsy sa miataky ny américaine matahotra
de ho andefa troupe terrestre efa nandefa 15 000 marines ny amerikana hoe andeha hiakatra an'ity fa ny sisiny ty anina ty escarpe be sapekarina be de ohatrany aty koa de avy eo ty Afghanistan amerikana sasahevitra ty satria ty fahavalo ty de ny zavatra mitranga zany am'izao fotoana zao de tsy sany amerikana ikapa nefa en même temps Donald Trump élection demi-mandat efa bolana ho avy zao raha vohitany amerikana zany hoe kay ty président ty tsy lavanazy kay olona mananao fatany jereo firy milliard ny vola lany amin'ny guerre io tsy nahomby akory de manao chute zany pouvoir ny Donald Trump zay élection zay efa tsy crédible mihitsy liry am'izao fotoana zao miseho milay nefa tsy zavatra atao tsy crédible de ny pire de hoe resaka crédibilité internationale crédibilité internationale imezan'ny olona fotsiny Donald Trump am'izao fotoana zao ho iny ala milingilinga io amboro be olona efa niteny hoe so der zala mba ina moa zany ohatrany ino moa zany Vietnam vaovao ndray tena Afghanistan vaovao ndray ty amboro be zany amerikana any de ny amerikana niteny c'est ino Vietnam c'est autre chose président hafa iny fa so Donald Trump zany Donald Trump fa mitovy amin'ny Vietnam ena rendrika tanteraka ny amerikana de ny situation mondiale ny ity le aiza ozy teo ity détroit d'Ormuz ty bloqué fa sahirana daholo ny pays rehetrarehetra raha n'izao tontolo zao amin'ny vidina lasantsy avy Donald Trump io amin'ny adalany amin'ny tsy fahaizana amin'ny avendranana avy eo koa amin'ny arrogance hoe za mafy be l'Amerikana mafy be fa hitan'izao tontolo zao kay tsy mafy be l'Amerikana hitan'izao tontolo zao kay faible milaza fa puissance mondiale amin'ny armement ary zay foana narangarangana hatramin'izay hoe zay on va frapper fa firenena efa nilazony embargo no mitenirana azy eto tsy afaka mikofoka aniranianina zao ny ino moa zany ny ana rehetraretra satria tia miasa ela ataon'la eo fa bloqué ny ty de ny ran'izao tontolo zao zany manometsina Donald Trump hoe ahoana ty misy compagnie américaine low cost tsy haiko izy le américaine inona le aniny déposé bilan faillite amin'ny lafo loatra ny carburant firy compagnie aérienne efa midéposé bilan avy amin'ny guerre io de ny amerikana tsy mahita vahaolana tsy afaka mikofoka anaovan'ny iranianina azy de ny conséquence an'le guerre tsy nireusir nataony ino moa zany iranianina ny amerikana de ny Europe am'izao fotoana zao efa ino moa zany mety hanala ny amerikana anatin'ny OTAN satria kay zany ty OTAN ty zany ny amerikana ty ka tsy azo tafandrena raha voaraikitra ny guerre zany azalahy te hiady aman'olona any de mitady ny OTAN hoe ampinareo zay raha tsy ampinareo so de ozy ny européenne hoe ahoana moa nampile lahy ny OTAN de mba hisiny filaminana paix mondiale tadiavin'ny OTAN de en plus n'zany ny resaka droit international ka am'izao fotoana zao ela tsy manaja ny droit international fa tonga de mivahira pays fotsiny ohatrany ataon'la tany Venezuela de zay ve nampela amin'iny de la ny telingilinger any tsy niteneny la zay ozy ny européenne de rehefa rendrika la de zay mianjo vonjy de niteny européenne alohatsika manao organisation vaovao mihitsy fa américaine surtout Trump olona tsy tavandrena olona tsy crédible en plus zany ridiculisé ny izy Macron opahy ny ino moa zany président nina moa zany ny Angleterre de niteny ny européenne andreo tsika olona organisation mihitsy fa tsy mila nyty américaine ty fa ka le américaine ty tsy lavanazy satria tsy allié mihitsy amérikana fa fahavalo satria fa mety tsy akely de ampitobola ny taxe de ty zany ny armée Europe zany anao OTAN vaovao de indrindrandrindra fa tena marary ny amerikana am'izao de ireto Émirats Arabes Unis pays du Golfe reto Koweït any reto reo nanao contrat de protection militaire tamin'ny amerikana de rehefa jerena kay tsy maharo azy koa ny amerikana tsy maharo azy koa de zay zany mahatonga ny iranianina vo metsika la atakeny lazy de atakeny ety afaka maro zao natakeny zalahy ty amin'ny Émirats Arabes ety de vo metsika de atakeny foana ty anaporofona zany hoe ino moa zany amerday Donald Trump satria reto fireneny reto alieny amerikana reo mamy misy base amerikana daholo amin'iny de petahany iranianina nefa ny amerikana tsy ampy manin'iny
satria ny Amerikanina indraindray zay manana dôme de fer ohatra ny teny Israely ty afaka miprotéger karaha missile de croisière na balistique na lefa ny iranianina de intercepter ny ina moa zany dôme de fer fa ny lefandrala drone drone kamikaze no lefandrala de azo petahany io de io zany ny Amerikanina zany nisy olo lahy afaka omaly hoe zao ny atao lisany bloqué an'ity endrasany aty zany apetraka anay to sambonay de zay sambo mivoaka avy ana de contrôleray ny antanaovan'ny Amerikanina amin'iny zao zany iranianina tsy afaka mamoaka pétrole de kenda de tsy maintsy manaiky an'le accord fa tsy nety arakaraka zany le satria zareo ato mbola manana 22 jours ina moa zany le afaka miandry izy zany zay le stratégie iranianina zay ny matante zay ny afaka miaratra bombarder là zay afaka de aveo kaitany ny iranianina misy vola avy any Chine sy vola avy any Russia manao anazy satria allié io de ny problème koa raha bloqué io ela be de ny Rusianina ndray lasa efa ina moa zany lasa bénéficier ny le guerre io vola be tsy moramora ny azon'ny Poutine am'izao fotoana zao afaka anohizany guerre any ina zany Ukraine de zany hoe arakaraky fibloqué ny Amerikanina ty vao mainka mampuissant ny izy moa i Rusianina de en plus n'zany Chine zay baka pétrole ata tezitra amin'ny Amerikanina de misy fionana amy le 16 zao de tsy tena Amerikanina tsony zay atao am'izao fotoana zao de omaly izy ty pit etc le tena hoe nescortena niaraka amin'ny ina moa zany avion de chasse hélicoptère ny sambo Amerikanina anakoroa afaka nivoaka teo de hoe anay alany io anay leo vomaly io ina zavatra nitranga ny sambo frantsay anakiray andeha hivoaka teo petahany iranianina de rehefa petahany iranianina iny tsy maty iny fa naratra de le sambo potika fa ny problème amin'iny iza tsony ny sambo eto valonjato anatin'ity asa hivoaka satria voaprofo hoe kainy Amerikanina tsy maharo anay koa rehefa tena avoaka reny sambo ny Amerikanina logaoga hoe vakinay io barazy io de so androany marainy Trump de niteny hoe oka ihany le famakina barazy de gagadony ny olona taratony ova hevitra nefa omaly ny Amerikanina sy Israelianina tena terre amzay potehanay io de am'izao fotoana zao tsy sambo sarotsony io satria tsy matoky le Amerikanina hiaro anazy ahoana ny iraniana mbola afaka nitifitra le sambo frantsay de am'izao fotoana zao zany tsy sambo masambo andalo fa mbola ny iranianina micontrôle ny détroit d'Ormuz de ny Amerikanina tsy lava anazy na eto izy nipetraka nanao blocage eto tsy lava anazy de zay sady tsy lava anazy izy bloqué ny ina moa zany contre blocage ny ina moa zany détroit d'Ormuz de en plus n'zany tsy afaka tsy samanafika an'ity any Iran am'izao fitaovana be porte avion inona miandry fotsiny ty vo mietsika kely de petahany iranianina ty de tsisy maharo de ireto firena reto amy golfe Persique reto sy Arabie Saoudite reto tsisy manana confiance amin'ny Amerikanina tsony tsisy manana confiance amin'ny Donald Trump tsony satria fotoana ilanan-dralahy tsy hita zay adin-dralahy de ny raha zao tontolo zao mahita fa kainy Amerikanina zany vonivorona fotsiny armement fa kay tsisy lavanazy tsisy lavanazy ny Amerikanina io lingilingy Iran pays kely io de tsy afaka manino Amerikanina am'izao fotoana zao de tsy manana crédibilité tsony mondiale de en plus n'zany i Donald Trump ina moa zany tsy voafidy tsony iny amin'inina zavatra ataony ny ina moa zany républicain any Amerika satria hitany olona kay ola tsy elehany kay ola amateur kay ola tseniny tsy misaina mihitsy de mananao fatany zay le izy ka ny iranianina no ina moa zany tompony lakle am'izao fotoana zao izy migagné amy rehetrarehetra eran'izao tontolo zao izy de ny iranianina hitany olona tena stratège tena misaina be le iranianina sady manana capacité de frappe tsy sahany Amerikanina matanjaka be io ka zay izy Cornel io lisana tena fa hoe iranianina tsy dikany fampotehana zao izy no maître du jeu omeny ny ina moa zany ny accord satria tsy hitsanga ny antony tokony izy tokony efa janony Donald Trump io guerre satria tsy vitany fa le hitsanga menatra hoe tena najanona le guerre fa tsy vita zay fafambaraka zay ny tadiaviny de eto tsika zay namany vita zany io guerre io ny Amerikanina tsy lava anazy